Voninahitra fara-tampony efa nomeny vahoaka. Voninahitra fara-tampony nomeny vahoaka hozy le colonel Mikael. Tena nga ianao tsy mitena voaloha hoe zay mandray anjara ao anatin'le transition dia tsy mila milatsaka ho fidiana. Ave ianao mba mpiandry mivadibaty teny sao dia mba tsy mpiandry ary ianao ty. Fantatra nge zany tianao tenenina lasalasa civil zany e. Fantatra nge ny zavatra ataonareo e. Fa tsy eo misy adaladalainao hoe ny vahoaka rehetra nefa nameanao fa voninahitra fara-tampony. Tena Andriamanitra rangahy ny tena fara-tampony nomena voninahitra fa tsy ianao raha mpivavaka marina ianao tsy masampiteny an'izany akory na kely arany raha mitapitapitra. Mitovy ihany ianao sy bulldozer. Ny bulldozer moa zany hoe na mbola Jesosy Kristy ara tsy afaka mi-intervenir ana fa pidiko any rajoelona ozy izy kiandrina. Tena kiandrikandrina mihitsy. Andriamanitra irery ihany nomena voninahitra fara-tampony. Averiko indray. Andriamanitra irery ihany nomena voninahitra fara-tampony. Jesosy Kristy maty teo ambony hazo fijalinana navitra izao tontolo izao nomena voninahitra fara-tampony. Fa tsy ianao mpiaraka amin'ny mafia io mazava aminao zay. Rehefa amin'ny président Sadek mandray an'ny lera colonel dia any amin'ny jardin public izy mandray azy. Fa rehefa kosa ny futur président Sadek mandray an'ny Rajoely dia any amin'ny palais présidentiel. Ohatry président rehetrarehetra mbola natsona mihitsy nareo monsieur le président de la république. Ka zay efa niteneniny gasikara intérim mandrareo dia zany intérim zany mbola miandry niverenany rapresta. Dia zany rapresta élu am-bahoaka tsy la colonel mihitsy na fa Rajoely. Donc je parle la bouche pleine. C'est pas poli Cynthia, c'est pas poli. Fa anjaranjareo no conclure zavatra. Tadidio gasikara ny teny hoe mbola intérim sa fe zany reo fanavozanareo mbola miandry ny retour ny président. Dia zareo tsara mihitsy fa manao réunion de crise ontrareo ao anaty raha faniry sovatsy ao anaty raha hery-tsalama fa maninona. Ina ny akoronandra colonel tany Dubai. Dia ny akoronandra colonel koa efa hitantsika koa ny zavatra ratsy ataony zareo ao raha Patrick zao namoaka vidéo teo. Ina daholo zany. Zao miteny hoe minana popcorn fotsiny ny asako fa zavatra efa hitako daholo dossier maloto efa fatako daholo fa nareo moa mitady proof. Dia io fa ny proof zao mivoaka tsikelikely. Ao amin'ny tena nareo fotsiny hoe dia da fotsiny dia mahita nareo any amin'ny Amnesty International any koa mbola misy plainte contre ny raha colonel. Dia teneny hoe antany hoe iza nanao an'ilay plainte any. Zay fa biso be nareo. Moako ny popcorn. Nambaran'ny colonel Patrick dia mangataka fotsiny zany aminareo mpamono afo mba tsy amitaka amin'ny vahoaka efa voafitaka tena voafitaka lalina mihitsy amin'ny zao fidiran'ny colonel Mikael zao. Dia rehefa avoaka ny marina mikasika ny trina dia fa be dia be mahafantatra na hoe vitsy zay mahafantatra hoe ahoana marina fandehan'io fitonana amin'izao fotoana izao io. Dia nareo mpamono afo indray no mamadika ny sainy gasy hoe coïncidence fovoan'ny Rajoelina tary ny colonel ny mikany madio fa le forongony. Tsisy resaka forongo zany, tsisy resaka hoe ny manodidina zay zavatra fampiasain'ny bady foana zavatra ny vendrina foana ny mampiasa zay terme zay hoe ka izany raha ny Rajoelina nge mahitsy ihany madio ihany fa le manodididina azy tsy manjary. Tsisy olona tafiakatra amin'ny fitondrana zany raha tsy ny forongony no mampiakatra azy amin'ny fitondrana. Tsisy olona hoe miakatra hoe izy rery dia tonga eo amin'izay izy rery madio be manana bonne volonté izy dia mirecruter olona dia le olona akaola tsy manjary daholo tena tsy manjary. Na Rajoelina nge teny zany tena fitahanareo nareo ka tsy manjary dolo fikana T1 zany fikana T1 zany.
fa tsisy hoe alery madio fa ny forongony tsy madio fa aza pesona zany le vahoaka efa tena mijaly ry zareo mijaly le vahoaka malagasy mahantra le firenena de tokony mba ho tonga saina zay fahatongava saina zay ve de tena tsy sarotro be am'ireo mpitondra sy ireo le pakavola mikarana sy pakavola hoe réunion de crise de tsy nampidirina tao kary tsalama fa izy namoaka ny Rajoelina mivoaka tany anakany Dubai tsisy niaraka tamin'ny Kapisaty tsy ra colonel ve niaraka tamin'ny Kapisaty no namoaka ny Rajoelina nanderaka ny Dubai de iza nanao premier déplacement nakany Dubai antany tsara fantanina tsara hoe matotra hoe fananina izy ny premier déplacement hoe any Dubai de iza ny olona hitany tany de mody hoe réunion de crise ny firenena africaine satria mbola miconsidéré ny Rajoelina ou président de la République satria ny zareo ihany no teny hoe intérim io ny zareo ny te hilalao sy te hijanona eo amin'ny fitondrany io de mipehandrareo intérim fa zany intérim zany de miandry ny iverena ny Rajoelina ndrisa manao an'io refusation io tsy ny zareo jereo tsara fa mifoza rehetrarehetra ao anatin'io gouvernement io daholo ny akabeazany de iza daholo any no nakany Dubai iza daholo ny efa tany vela zay va biso be tsy misy mitsoka eo samy miandry ny sistany rehetrarehetra tsy misy mitsoka eo iaho napartirany ny vidéo ny colonel Patrick iny olazaiko aminareo inona ny zavatra ataony ministre de la justice io ambadika ao olazaiko anareo daholo ny antony dossier rehetrarehetra nanaova ny fiatsaram-belatsy tamin'ny en direct nataonareo sy ny aparitany any amin'ny compte fake hoe tsy nanaiky ny zavatra nyteneniny de ohatran'izao rapito za manomboka rapito za mamoaka anazy aminareo inona avy ny zavatra ataony sy izy sy ny ravaviny ilay tsy lavy ao amin'io fitsarana io inona ny andraikitry le ravavy le tsy lavy ao amin'io fitsarana io ho tantaraiko anareo zany zavatra zany tsisy mitsoka ao za tsisy mitsoka eo idio daholo ny sistany de nizao tsisy mitsoka eo fa zay tsy alika vavinareo ny diaspora nandeha nitola taty nefa zavatra hafa nandeha ataonareo eo tsy anaiky hoe dans 4 mois nareo milliardaire daholo non c'est fini ça c'est fini tsisy zavatra lava be fa tonga miaraka hiatrika ny cyclone miaraka mipony ny faritra Antsinanana zay fotsiny mahatonga eto araka ny efa fantatsika raha piso hiditra eto Madagasikara io cyclone io efa manana paikady isika entina iavehana efa misy comité fanatsangany eto amizao de zay no hatrehneo raha pitso moa tsika zany miditra centre opérationnel de raha pitso mahita